Najib Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Choisissez des matériaux sûrs pour vos constructions et votre foyer pour ne plus stresser. Vatimax, Manul Chanoni Vovô. Maro ny antsoe fanatao mikasika ny toetra raha-pirenena saingy vao maika miletika anaty fahasahiranana lalina ny firenena amin'izao fotoana izao dia ho sanatria ve andraisan'ny mpitondra fepetra tahaka ireo izay nanao hevitra ihany koa ny fivondrona beneveka izay nitanisa ny fahavoazana mahazo ny firenena. Taratry ny faharavany Madagasikara ny fampitehany lalana manerana ny nosy amin'izao fotoana izao ho ireo manampahaizana momba ny fanamboarana foto-drafitr'asa vaventy. Ny fanjakana izay mbola mandika ny lalàna mahakasika ny fond routier ihany koa raha ny fanazavana. Tsy hisy fampandrosoana azo antenaina raha tsy mipetraka ny tany-tandalàna sy ny demokrasia ary ny fanjakana tsara ny-tantana ho ny kolektifa ny malagasy ao avaradrano ireo kandida izay nilaza fa vonina ary sahady ho an'ny fametrahan'izay. Mihasarotra ny toetra raha mahakasika ny angovo amin'izao fotoana noho ny tsy fisian'ny politika mazava amin'ny mpitondra fanjakana. Isan'ireo firenena agisitra amin'ny fitrandrahana ny angovo i Madagasikara ary mbola lavitrezaka ny fampivelarana izany ho ireo mpisehatra malagasy. Any ivelany olona miisa roa androany no fantatra fanambony ainy raha anjaton'ireo naratra mafy vokatra ny korontana nateraka ny fankatoavan'ireo solombavambahoaka frantsay ny fanitsiana ny lalam-pividianana en Nouvelle-Calédonie ny antsy prian'izay. Migadondray ny amin'ny valora alina fotoana ny fampalalam-bavao eto amin'ny fitalavitra kolo atenina ny araba tomboka lasy tongovavy manasanao ihany koa. Anaraka izany amin'ny mazatra matoan-datsoratra avy hatrany no ndeha anokafantsika ny fampalalam-bavao amin'ity alina ity. Maro ny antso efa natao mikasika ny toetra raha-pirenena amin'izao fotoana izao saingy tsy misy fiovana ary vao maika aza miletika anaty fahasahiranana lalina ny firenena dia ho sanatria ve andraisan'ny mpitondra fepetra tahaka ireo izay efa naneho hevitra rehetra ihany koa ny fivondrona beneveka izay nitanisa ireo fahavoazana mahazo any Madagasikara amin'izao fotoana izao. Kaeton Andriatsilavo. Nazava iny ny afatra nomeny fivondrona beneveka mikasika ny toetra raha misy eto amin'ny firenena sy ny fomba fiasan'ny mpitondra fanjakana. Voalaza tamin'izany fa ny kolikoly no isan'ny antony voalohany mampahantra ny Madagasikara ary miha-mahazo vahana hatrany izany manomboka any amin'ny ambaratonga mpitondrana akaiky ny vahoaka indrindra ary tonga hatrany amin'ny ambaratonga ambony. Takona tanteraka ny lalàna eo anatrehan'izay kolikoly miha-mahazo vahana izay. Nametra-panontaniana ihany koa ny fivondrona beneveka hoe tena vahaolana anafoana ny fanolanana eto amintsika ve ny fametrahana ilay lalàna manasazy ireo nanao fanolanana amin'ny alalan'ny famosirana. Fanontaniana miantefa mivantana amin'ny mpitondra fanjakana izay nanao amboletra ampandaniana iny lalàna momba ny famosirana iny. Tsy mankatoy izany ny eglizy ary manamafy fa mifanohitra amin'ny asina mahaolona ny fampijaliana ampiasaina herisetra. Mbola nampiana izy ireo ilay hoe ny olombelona no manao ny lalàna manohitohina ny vatan'olombelona dia te-haka ny toeran'Andriamanitra. Raha izany, inona indray no sazy mety hahazo ny fivondrona beneveka raha miteny mivantana tahaka ireny ny tsy mety sy ny amboletra ataon'ny mpitondra? Tsy haivina hatrany ny fanehoan-kevitra nataony mahasoivon'ny vondrona Eropeanina monina sy miasa eto amintsika mikasika ny tsy mety ataon'ny mpitondra indrindra mikasika ny lalàna momba ny famosirana iny no isan'ny antony nangatan'ny mpitondra anoloana io mahasoivo io. Ny fitenenana ny zava-misy marina manoloana ny fahantrana sy ny fijalian'ny vahoaka malagasy ary indrindra ny tsy fanaran-dalàna ataon'ny mpitondra ihany koa no nanesorana teo amin'ny toerany sy nanesorana tsy ho solobavambahoaka intsony any Kristina Razanamasoa filohan'ny anteny miara-pirenena. Midika ireo rehetra ireo fa tsy mahazaka kina sy ahitsy amin'ny fomba fitantanany tsy mety ny mpitondra fanjakana. Izay midika ihany koa hoe izay tiany atao sy izay bety aminy ka tsy tokony hisy aneho hevitra mikasika izany. Nanamafy izany ny fivondrona beneveka ka nilaza fa ireo te hitsipaka sy anohitra ny tsy mety ataon'ny mpitondra te anohitra ny kolikoly izay mampahantra ny malagasy
te ilaza sy hitanisa ireo tsy fanaran-dalàna isan-karazany dia hiara-ny tsindry ny fampitahorana ny fisamborana ny famoronana antony any anjehana azy ary atahorana ho tonga hatrany amin'ny fifofona ny ainy mihitsy azy. Maro hoe ny fivondronam-be ny eveka ireo afatra efa nampitaina kanefa mampametra-panontaniana ny vokatr'izy ireny raha ny zava-misy ankehitriny no jerena. Maro ny antsoavo efa natao saingy tsy misy fiovana ary vao maika aza miamlentika anaty fahasairanana lalina ny firenena na ara-pitantanana izany na ny vahoaka ao aminy na ihany koa ara-kevitra sy ara-moraly. Sahirana satria na iza sa mijoro anarina ny tsy mety dia tsy ahitana vokatra izany ka mahatonga ny maro anisy sa metra-panontaniana. Ho aiza marina ity firenena malagasy ity? Inona no hitranga raha izao toy zava-misy ankehitriny izao no mitoy ka tsy hisy sy fanovana sy fiovana hafamindra? Dia sanatria ve hoetontsika no raisina araka ny fomba fiteny satria ireo vitsy anisa mahita lalakombana raha toka misy ny fahavoazana. Ambava homana ampo mieritreritra. Izay ny fanontaniana goavana napetraka ny matoan-datsoratra ny sampana fampahalalam-baovao mahakasika ny zava-misy eto amin'ny firenena ho an'ny androany. Vataratry ny faravany Madagasikara ny fampitihan'ny lalana rehetra manerina ny nosy amin'izao fotoana ireo manam-pahaizana momba ny fanamboarana foto-drafitrasa vaventy. Ankoatr'izay tikainy mpitondra fanjakana ihany koa ny lalàna momba ny fond routier ary ho anivon'ny filakevitry ny minisitra no manapa-kevitra momba izay amin'izao fotoana izao. Isan'ny sehatra mampikolay ny voaka malagasy manerana ny nosy ity fampitihan'ny lalana ity ankehitriny. Ankoatry ny lalam-pirenena faharoa iny izay isan'ny lalan-drà mampikorina ny toekareny Madagasikara izay ao anatin'ny fahampitihana tanteraka amin'izao fotoana izao. Tsy misy tsy mikakaiky amin'ny fahampotehan-dalana avokoa ireo mpampiasa ny lalam-pirenena rehetra manerana ny nosy. Potika ny lalana tsy nisy afataona maro ny fandimby-ntsony ny fanamboaran-dalana sy ny fikojakojana ireo efa misy. Ny volan'ny fond routier teo nanjavona toy ilay volamena tao anaty coffre teo anivon'ny ministera ny ariana-kibony tany sy ny loharanokarena stratégique. Namafisin'ireo manam-pahaizana momba ny fanaboarana foto-drafitrasa goavana toy ny lalana ihany koa fa miendrika ho fandikan-dalàna ny fanapahan-kevitra izay noraisy ny mpitondra fanjakana tamin'ny alalan'ny filan-kevitry ny minisitra ny androny omaly fa eo anivon'izany filan-kevitry ny minisitra izany indray manomboka izao no hanapahana ireo asa rehetra ho atao momba ny volany fond routier. Manana ny sata manokana zany fond d'entretien routier navadika fond routier zany ary eto zany zao dia mahagaga ny mahita ny hoe hotatana ny gouvernement sy ataoko hoe ny filoham-pirenena mihitsy zany izay vola mahakasika ny fanamboaran-dalana sy ny fikojakojana ny lalana izay. Midika zany aloha zao fa ataoko hoe tsy nahomby ny hevitra izay natao satria hitantsika zao ny lalana rehetra lalam-pirenena fahafito zao nandehanana farany teo tena anisan'ny potika tanteraka ny ampahany maro ary efa nymarihako izay ny hoe na ny tapony orombe zao efa misy lavaka izay tena hita hoe zavatra tsy tokony hitranga mihitsy zany zavatra zany kanefa moa mitranga le izy. Ankehitriny zany no tantana ny filoham-pirenena zany prime ministre in'izay ny vola amin'ny fond routier izay rahantsika malala moa zany fa avy amin'ny ireo le solika maro isan-karazany no taxa zany amin'ny solika no afahana mampiodina an'izy io ary afahana manao fanamboaran-dalana. Ny ambassadeur ny vondrona européenne raha teo izay efa namely mafy ny fanjakana malagasy momba ny sy fangararana amin'ny fitantana ny volany fond routier sy ny tsy fisiany fikojakojana ireo lalana vokatra izany. Fampitihan'ny lalana tao anatin'ny 5 taona raha tokony aharitra 5 taona izy ireo. Tsy misy azo antenena amin'izao fitondrana izao ny anarenana ireo lalam-pirenena ireo raha ny fanazavana ireo teknisianina hatrany. Raha hotatanjareo le izy teo aloha raha mbola tsy vita manaraka an'izay mbola ho avy mino fa tsy dia misy zavatra antenaina firy mahakasika an'izay fikojakojana sy fanamboarana lalana eto Madagasikara izay satria iarahantsika malala ihany koa fa ny Union Européenne izay anisan'ny mpamatsy vola amin'ny fanamboaran-dalana lehibe indrindra eto Madagasikara no fa mailailay fonosana ihany koa amin'izao fotoana izao dia hitantsika moa zany fa tsy te hanatena inona izay mihitsy moa zavatra fantatsy tsy te hanatena inona loatra ny amin'izao fitondrana izao raha resaka hoe lalana sy fanamboaran-dalana rahantsika mahita toa ny lalam-pirenena rehetra fa tsy hoe ny RN ihany ngamba sisany tsy maninona loatra eto fa raha miampirotona indray hoe RN dia mino aho efa feno lavaka indray izy io satria tsy isy mifojakojana sy ny ataoko hoe fanamboarana ireo izay zavatra tsy mety amin'ny lalam-pirenena rehetra eto Madagasikara. Midika zany fa dia hoe etsahivana fa niova ho fond routier na ny FR ny fond d'entretien routier fer
araka ny ordonnance 7 tsipika ohatraohatra ray izay firenena maro ihany koa no efa miroso taminatin'izany fanovana izany na ilay antsony teknisianina hoe fond d'entretien routière du deuxième génération nanjavona sana vy lalan-kafa tokoa va ilay vola 7 miliara ariary mahery atao anatin'ny fond routier io no fanontaniana napetraky ny mpanarabaovao efa tany amin'ny roa na telo taona lasa izay no adihevitra ny volan'ny fond routier ity nandadilady tamin'ny fanjakana ireo orinasa malagasy ny sery tamin'ny asa vaventy noho ny tsy fandovana ny volan'izy ireo hanika betsaka ny mety ho fay tsy nety nanao asa fikojakojana intsony dia izao ny vokany fa poteny lalam-pirenena maro samihafa io izay ny fond routier fa mahakasika ny fond souverain hodiny fitondrana tsy eno hatramin'izao ireo fanontaniana maro izay angataham-balany manodidina ny fametrahany izay fond souverain izay io ireo frais samoam-pirenena tamin'ity androany ity isany tsy mbola fantatra mazava hatramin'izao mahakasika ny loharanom-bola ho ampiasaina ho atsofoka moa izany ao anatin'io ny alarana efson tsy mbola nazahoana valiny hoy ireo firaisamoam-pirenena nisy fanontaniana napetraka mahakasika ny fond souverain hatramin'ny androany izao indray efa nandray fanapahakevitra ny teo anivony nisy filan-kevitry ny minisitra ary nisy anolanina ny didim-panjakana mametra ny tany nisy fandanina amin'nisy fikirakirana nisy vola miditra ao amin'nisy fond souverain malagasy ou outra fango 10 isanjato afarafahabetsy fa izahay eto amin'ny CCOC diabla mamerina rehefa metrahana fanontaniana hoe inona tsara zany ny tombotsoantsika amin'ny fond souverain io satria moa zany hoe orinasa ny tiany fanjakana apetraka itatana ny resaka investissement aty amintsika indrindra moa hoe ny investissement à long terme kanefa hitatsika moa amin'izao fa tsy mahomby ny fitatanana ny orinasa mpanjakana eto amintsika anisan'izany ohatra ny Jirama anisan'izany ny Madagascar Airlines hitatsika koa moa zany fa mbola sarotra le resaka fangarahana sy tamberinandraikitra amin'ilay fitantanam-bola ao anivon'ny fanjakana ahoana moa zany ahafahantsika matoky hoe tombotsoantsika marina zay hoe fametrahana orinasa amin'ilay fitantanam-bola amin'ny resaka hoe investissement na amin'izay resaka fond souverain zay hatramin'izao tsy mbola mazava ihany koa fa hoy ireo firaisamoam-pirenena ny mahakasika ny lohatra amin'ny vola natao ao anatiny tsisy fond souverain malagasy ity ary isy atakina amin'nisy fanjakana malagasy atrany nisy fangararana amin'nisy fitatanandrara moa zany anisan'le hoe raha jerena moa zany le lalàna dia mipetraka hoe tokony tapahana anatin'ny filan-kevitry ministra ny resaka frais de gestion fa zay hoe mipetraka foana hoe aviaza tsara moa zany le vola tiatsika rotsaka amin'ny fond souverain io ary marina tokoa hoe ohatrinona moa zany eo ny eritreretintsika hoe ho tantana ny fond souverain io ary inona le vokatra ho azitsika olo-pirenena mbola mipetraka foana zay hoe raha manao zavatra le fanjakana tombotsoa aniza moa izy io raha tombotsoantsika olo-pirenena dia atao mangarahara le fomba fitatanana izay ary le vokatra raha ny hita atreto saika apetatoko sisy anatao fa tsy misy fandiniana avokoa ireo zavatra rehetra tiany nisy fitondrana ankehitriny apetraka tetikasa izay tsy mazava sisy angatahana fanazavana sangy tsy misy valiny azay ka hatramin'izao tsy misy lafinjavatra tsy mampanahy eto Madagasikara raha reny fanadiadinana rahatsika ireny mazava raha tsy isy fampandrosoana azo antenaina raha tsy voajery reny ary raha tsy mipetraka ihany koa ny tanitandalana sy ny demokrasia ary mifanjakana tsara tantana ho ny kolektifa malagasy ho avaradrano tamin'ity androan'ity vonona ary sahiady ho fametrahana an'izany ireo kandida solombavim-bahoaka ho an'ny fanovana tarihan'ny kandida ajo andriana anaravelo araka nambarana izy ireo tamin'ity andro fahavalo ny fampelezan-kevitra ity tao amin'ny komuna Ambohimanambola sy Ambohy Mangakely onona saina Iemotratra ny Madagasikara raha mbola ny gorakora ny gaboraraka sy ny kolikoly ary ny fanaparapahefana no manjaka ho ny kandida avy amin'ny kolektifan'ny malagasy eto amin'ny distrikana Avaradrano tamin'ity androany ity hitondra ny fanovana amerina ny Madagasikara ao anatin'ny tanitandalana no isan'ny antony andraisana anjara amin'ity fifidiana solombavambahoaka ity ho izy ireo teto Ambohimanambola be anatin'ny komuna Ambohimanambola satria tsika menakavy dia samy gasy sady samy gasy samy gasy tsika ianareo no anome fahefananay ho ao amin'ny antenimera-pirenena ahafahantsika manova ahafahantsika ihany koa manao ny lalàna araky ny tokony ho izy satria androany ny lalàna dia lalàna zay hitsakitsahana lalàna zay tsy arahana ary zany no mahatonga ny fiainana androany tsy mety ohatran'io
ny fanaovana ny lalàna dia mila olona zay manatsaina, mila olona mahay manoratra n'izany lalàna zany, fa tsy atsangatsangana fahatany io tanana io, tsy soratsoratana fahatany io lalàna io, fa mila lalàna izay metraika amin'ny fiainan'ny vahoaka. Voasoratra ireny lalàna ireny hoe tsy tokony hovidiana eto amin'ny tany repoblika Madagasikara ireo manana zom-pirenena hafa. Androany hitsakitsahana tsika samitsika ihany no afaka mifametanana afahana manova an'ity firenena ity. Tsy misy rara iny ny vazahan'ity firenena ity fa tsika eto ny gasy, gasy tsika sa tsy gasy, ka voniny tsika ao amin'izany fanovana zany sa tsy vonina mbo manam-bola. Reny lalàna reny ihany koa be da be ny lalàna zay efa voasoratra teto, kanefany rehefa hitatsika dia tsy miatra le izy. Lalàna mahasoa anareo, lalàna mahasoa antsika malagasy nefa tsy ampiariny satria hony tsy misy décret d'application. Ka ndika an'izany mila solombavam-bahoaka tena azo antoka ary anaraka an'izany lalàna zany ho izy fiatraikany amin'ny fiainantsika tsirairay isambatan'olona. Zay no antom-pijoroanay, zay no maheto anay manao zay lalàna tokony ho izy zay, manao ny fanaraha-maso ny fampiarana an'ireo lalàna ireo, manao ny fanaraha-maso ny fandaniana ny volam-panjakana. Pare ny kolektifan'ny malagasy eto Avaradrano hitondra ny fanovana. Vonona ihany koa ireo mponina eto amin'ny komuna Ambohimanambola ametraka ny fahatokisan'izy ireo ho an'ny kandida laharana faharoa amin'ny 2020 Mey izao. Ny vahoaka malagasy izay anatin'ny fahasahiranana lalina nampahantraina tao anatin'izay taona maro izay. Toy ny zaza tsy misy mpiao izy ireo teto Betafo, fokotany iray mandrafitra ny komuna Ambohimangakely. Toy ny tany tsy misy fanjakana na ny komuna na ireo ratsa mangaika ny fanjakana hatramin'ny fanjakana foibe samy manadino rehefa azo ny toerana. Ny amin'ny zavatra tena angatanay zany mba amboarina zany lalan'iny aloha voalohany, faharoa dia mba mangataka koa zay mba hisy taxi be tonga eto. Zay le tena ilainay satria rehefa mandeha mitatitra vokatra zay mijaly fa tonga ery Ambohimangakely vao mahita tomobile. Zay aloha zany zavatra angatahana voalohany. Faharoa rehefa mba tena tonga eo amin'izany mahasolom-bavam-bahoaka zany ianao dia ny angatahana voalohany dia mba ampidinana ny vidim-piainana fa tena mijaly vahoaka malagasy. Kasika ny vidim-piainana teo misy lalàna zay tsy ampiarina mihitsy eto amintsika fiarovana ny zon'ny mpanjifa. Efa nilanina izy io tamin'ny 2024 fa tsy ampiarina. Dia izay zavatra zay no ezahana ary zany ny ady ho atao hoe ny lalàna momba ny zon'ny mpanjifa tokony ho atsaraina dia tokony ho jerena satria tsy voary mihitsy ny zo amin'ny mpanjifa ao anatin'izao zavatra zao. Hoe miakatra amin'ny vidim-piainana inona ny fiapetra raisin'ny fanjakana fa tsy hoe ampiakarina fotsiny ny vidim-piainana dia vita amin'izao. Fa ny zava-dehibe koa ny ahoana ny ampiakarana amin'ny fahefan'ny vidintsika. Fa mety ny vidim-piainana mety hiakatra foana fa raha ohatra hoe betsaka ny vola miditra amintsika dia mitovy ihany na izy. Fa ny zavatra misy androany ny vola miditra aty am-paosy miena nefa ny vidin'ny fiainana mitombo. Izay no mampahantra ny firenena satria ho lany le izy lany amin'ny rendrarendra fotsiny. Raha ohatra tsy miala am-paositsika nge ny vola andoavana ny écolagen'ny ankizy dia efa misy vola mijanona zany ao tokantrano dia efa mahafaka anampiana. Raha ohatra tsy lanilany amin'izany zany dia afaka mamorona asa dia manana asa daholo ireo tanora ireo. Zany no idivana hoe mba ataovy izay andaniana n'ilay volam-panjakana tena mifanaraka amin'izay. Antom-pijoroana sy nahatonga ny kolektifan'ny malagasy andray anjara amin'ity fifidianana solombavam-bahoaka ity ny hanohy ny tolona efa natomboka tamin'ny taona lasa ny siny ny fanovana eto amin'ny firenena. Fanovana eo amin'ny fanaovana politika toy ny tsy fanekena intsony ny faneriterery ireo mpiasam-panjakana anohana sy ampandany kandida iray, fa fanovana ihany koa eny anivony antenimieram-pirenena mba ho solombavam-bahoaka tsy ho mpanangatanana fotsiny ihany tahaka ny zava-misy ankehitriny. Ezaka izay tsy vitan'ireo kandida irery fa mitaky ihany koa ny fahavononana ho an'ny olom-pirenena amin'izao fiverena ny fahefana eny amin'ny vahoaka izao. Ho an'ny eto amin'ny distrikana Avaradrano ny laharana faharoa eo anivon'ny bilita tokana no naneo ny fahavononana ny tondra izay fanovana izay. Ity fifidianana manakaiky vahoaka ity izay ilana ihany koa ny fanaraha-masony rehetra mialoha sy mandritra ary aoriana izay fifidianana izay.
aizanty alala iajiano any tena tsara ambaraho kapitamo manomboka izao iara eta zazy anao pendro de avy andao iara eta zazy anao numéro 2 ny alatsao oke ireny zany ny solombavavoaka vonina naramaso ny fitantanana ny volam-panjakana araka iny fanadiadiana na ratsika iny fa raha ny zava-misy amin'izao fotoan'izao mitony fandraisana fanapahan-kevitra samyrery ataon'ny fanjakana amin'ny fitantanana ny teti-bolam-panjakana tsy tantaratra ny mangarara sy ny fanomezan-danja ny fahefana mpanao lalàna raha ny fankatoavany filakevitry minisitra ny fampitanam-bava momba ny teti-bolam-panjakana na sipantsina na ny LFR ho an'ny taona 2024 omaly nojerena any malagasy rehetra i Madagasikara hony teo anivony KMF Knoe manoloan'izay ka takina ny fijoroany rehetra isin'ny fitantanana ny teti-bolam-panjakana araka ny tokony ho izy. Maro ny sehatra nahitana fiovana na fanitsiana raha ny vinanasa ny fitondram-panjakana tao anatin'ny LFI 2024 araka ny tatitra ny filakevitra minisitra omaly. Tsy misy fampafantarana mazava ny momb'izay ho ny firaisamonim-pirenena ary tsy momendanja ny fahefana mpanao lalàna izay miara-mamolavola sy manapaka ny teti-bolam-panjakana raha ny tsikaritra tamin'ny fankatoavany filan-kevitra minisitra ny fampitanam-bava momba ny LFR 2024 tsy fametrahana ny mangarara amin'ny fomba fiasa izay efa tsy magaga tamin'ity fitondrana ity ho ny KMF Knoe. Ataoko hoe ohatra raha misy fanorenana taon'ny fanjakana taloha dia misy plaky io dia fantatra hoe famatsembola gaisy io okininy io iza firianty io iza no manatanteraka azy fa ireny fanorenana bedabena no ka tamin'ny fitorana teo aloha ka tamin'izao fitorana amin'izao zay nitoy moa zany dia tsy nahitana an'izany plaky tamin'ity mange ndraindray misy plaky fa tsy fantatra hoe okinina le vidiny le fotodrafitrasa zay zany stily tamin'ny manerana ny Madagasikara donc amin'ny ankapobeny zany ohatrany zay le matonga be hoe ohatrany hoe mbola tsy avy aminareo ny vahoaka fa nefa maso nareo dia mifalia. Noho izay fiheverany fitondran'izay fa azy rery i Madagasikara ka tsy anomezany sehatra ny fahefana mpanao lalàna sy mpisehatra isan-tsokajiny amin'ny famolavolana ny teti-bolam-panjakana tsy mamaly ny filan'ny vahoaka eny fotony ny ankamaroany ny tetikasa sy ny asa moam-bola eto amin'ny firenena amin'ny mpanao politika firaisamonim-pirenena sy ny maro hafa izay efa nampatsiahany fitondram-panjakana fa lasa ny aitraitra no mibaiko ny fitondrana fa tsy marary ny vahoaka amin'izao fotoan'izao. Fotoan'izao mila mijoro ny rehetra hoy ny KMF Knoe. Tsy mifameno ilay filana avy teny fotony sy ilay fanomezana avy any ambony ary naty amin'ny fifidianana ke zao dia efa mandeha resaka hoe zahay miaraka amin'ny fitondrana zahay miaraka amin'ny fitondrana ohatrany hoe ilay fitondrana tsy fitondrana natao an'ny malagasy manontolo fa fitondrana natao an'ny amina malagasy zany ny fiantraikany raha ohatra ka tsy mbola mitaka any amin'ilay firenena ilay fahatsapana ny hoe anay Madagasikara mandray anjara mitsangana ao mpampanosona Madagasikara fa miandro isika le hoe inona ny fanampina zay ho azo izany fanjakana mahery fitaribolana matsilatako mahery fitaripoza dia zay fanjakana zay zany notompoe. Ny tranga toy izao no isan'ny nanamafisany vovonana kolektifa malagasy fa mila solombavam-bahoaka manana trakefa samy atrika ny fahefana mpanatanteraka ary mahafantatra ny marary ny vahoaka ny solotena azy ireo eny anivony anteny meram-pirenena. Solombavam-bahoaka tsy ho mpanangan-tanana fotsiny ihany sy mpanara-drendrano nrendrarendra ny fahefana mpanatanteraka fa ndoda tapatra ary ady hatramin'ny farany tombotsoam-pirenena sy ny vahoaka malagasy. Dia izay ihany koa no hoentintsika amin'ny sedy vetivety ao anaty tokafoy mbola maro mifanadiadiana sy vaovao misongadina mbola hoentina aminao rehefa avy eo santionan'izany ny kajikajy ny fitondram-panjakana amin'izao fotoan'izao hanomezana tombon-daa iny manokany ireo lazaina fa kandidam-panjakana ankehitriny eo ihany koa ny mahakasika ny sehatry ny angovo ankehitriny aza misaraka aminay rehefa avy eo no anarantsika izay.
stylé. Avec maintenant plus de data, profite de nettement 25 000 et c'est 4,5 gigaoctets d'internet. Et c'est toujours à 25 000 arrière. Tape vite le dièse 322 étoile 8 dièse. mamerina ny arabatra ny tomboky lasy tongovavy tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-bavao amin'ity alina ity mitombatra ny ayay nireo mpanao politika amin'ny mety isiny ahosoka amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka amin'izao fotoana izao ahina hiteraka kolokolo goavana ny fanapahan-kevitra no raisin'ny fanjakana mahakasika ny fanomezana tamin'ny karama andreo solotena mpanjakana eny fotony mialoha ny fifidianana ho avy izao ho ny teo anivony cellule de crise diove Madagasikara tamin'ity androan'ity Christian Diby. Tsy mipetraka intsony amin'izao fotoana izao ny fahaleovan-tenan'ny seni na ny voameram-pirenena mahaleo-tena misahana ny fifidianana amin'ny fitsabahan'ny fanjakana amin'ny raharaha fikarakarana ny fifidianana izay atao amin'ny fahasivy amby roapolo may ho avy izao. Miendrika ho kolokolo ara-pifidianana hoy ny teo anivony ny cellule de crise diove Madagasikara ny fanapahan-kevitra no raisin'ny fanjakana fa isy ny tambi-karama omenareo préfet de police, lehibe ny district, lehibe ny boriboritany sy ireo sefokotany amin'ny fanatanterahana ny mangarahara amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka raha nitaditry ny filan-kevitry ny minisitra Omaly. Tsapa zany fa hijabahan'ny fanjakana tanteraka ilay voamera mahaleo-tena ny fifidianana ary ampiasany ny fomba rehetra ahafahany manatanteraka n'ilay ambaranay cellule de crise diove Madagasikara ny amin'ny corruption électorale. Zany hoe mbola fifidianana amboletra zany no atao dia ampiasaina avokoa ny fahefana rehetra ahafahana mampandany ny candidat mpanjakana amin'ny alalan'ireo mpitondra eny efotony. Tsy gagitsika raha ohatra ka misy ny fanovana ny lehibe ny fokotany ao anatin'ny vanim-potoam-pifidianana satria izay rehetra tsy nahitana fahombiazana zany tamin'ilay corruption électorale dia andraisana fepetra. Tsy tokony ampiasain'ny fanjakana ho fitaovana politika hampandaniana ny candidat volomboasary ankilany, ireo mpiasa-mpanjakana, mpampianatra sy ireo sefokotany fa tokony hipetraka eo ampovoany an-trano izy ireo mba hisian'ny fifampitokisana eo amin'ireo mpiantsihatra ara-pifidianana rehetra. Raha ny tena marina aloha tsy tokony hisy zany satria ny sefokotany dia ohatran'ny hoe mpiasa-mpanjakana ara-dalàna mihitsy ho an'ny vahoaka manontolo zany tsy hakanavaka na izy na iza ary ny vahoaka hoentiny mazava loatra misy karazany be dia be eo noho izany tsy tokony hisy mihitsy no ombany na tsy ombany zany eo anatin'ny faritra iadidiny indrindra fa amin'ny mahalehibe ny fokotany azy. Hitantaratra araka izany fa ampiasain'ny mpitondra fanjakana ho an'ny tombotsoany manokana sy ho fiarovana ny seza ny lalàna manan-kery eto amin'ny tany sy ny firenena. Zay ilay hoe fampiasana ny prérogative des puissances publiques zany hoe ny fahefana rehetra na ara-pitantanana na ara-bola dia na amin'ny lafin'ny fibaikony dia ilay fanjakana zany no manao fitantanana mamoetra zany hoe tsy mandeha fa tsy makany amin'ny tombotsoan'ny mpitondra ny olombitsy manodidina mitantana n'ilay fanjakana. Hitantsika fa tsy mandeha intsony ny fitantanana ny firenena zany dia mazava loatra fa tsy manaraka ny ataontsika hoe ny règle de jeu intsony dia ny lalam-panorenana. Mampanahy araka izany ny anatena voka-pifidianana madio, mangarahara sy ekeny rehetra raha mbola mitohy hatrany izay efa nitsakitsana ny lalam-panorenana sy ny lalam-pifidianana izay. Ireo mpanao politika, firaisamonim-pirenena sy ireo vondrona iraisam-pirenena izay efa naneho tsikera mitaky ny fampanajana ny lalàna saingy mangina sy manao be marenana hatrany ny CENI sy ny HCC na ny fitsarana avo momba lalam-panorenana manoloana izany. Ilay fomba fiasan'ny fitondram-panjakana ao anatiny hatramin'izay tsy manome androany mampanantena maro raha tsy magaga raha mipetraka ny ayainy rehetra ao anatrehan'izay.
fanome tombony ireo kandida-mpanjakana ny fanomezana tamin'ny karama ireo solotena-mpanjakana eny fotony eo ambany fiahiny ministerany atany ho ny firaisamom-pirenena manoloana ny fankatoavany filan-kevitry ny manisitra ny fangatahana teti-bola fanampiny ho an'ireo prefet ny polisy ny lehiben'ny distrika ary ny lehiben'ny bobortany ao anatin'izao fanomanana ny fividianana solom-bavamboako izao ny seni izay tokony hanana ny fahaleovantenany amin'ny fikarakarana ny fividianana rano fanazavana. Tamin'ny karama telo eto sy iray tapitrisa ariary ho an'ny prefet ny polisy ary iray tapitrisa ariary ho an'ny lehiben'ny distrika raha toka eniny etsy ariary ho an'ny lehiben'ny boriboritany ary telo etsy ariary ho an'ny sefokotany. Ireo ny tamin'ny karama ireo izay hositrahany ireo mpisehatra manekana nosy amin'ny fanatanterahana ny fividianana solom-bavamboaka araka ny didy fampiarana larina 420 tsipika 570 tamin'ny 1 martsa 420. Nekeny filan-kevitry ny ministra omaly ny andoavana ireo tamin'ny karama ireo izay teti-bola fanampiana ho an'ny ministera ho an'ny taom-pikatrohana 420. Ny fandoavana ny teti-bola izay raha amin'ny sala amin'ny seni raha ny fanazavana izy eo androany. Ainany sy ny fifangaroana ndraikitra eo amin'ireo mpisehatra eo anivon'ny ministera ny atitany sy ireo ratsy mangaika ny seni. Io fepetrio raha ny faneho-kevitry ny firaisamom-pirenena manoloana izany. Ireto mpiasa-mpanjakana ireto izay manjary manenjika asa roa samihafa fanapa-kevitra izay manomevana ny kandida-mpanjakana raha ny fanazavana hatrany. Ny le izy aloha zany amin'ny lafiny anankiray dia raha isika fotsiny avy hatrany hoe lasa misy tombony kokoa zany ho an'le ataontsika hoe kandida ho an'ilay ataontsika hoe kandida n'ilay tokon'ilay eo amin'ny fitondrana zany satria izy manana n'lay ataontsika hoe manana n'izay le hoe reo ataontsika hoe reo ataontsika hoe reo le olona eritserentsika mikarakara n'le fifidianana eo nivon'ilay ataontsika hoe petsehetra makasika momba n'ilay ataontsika hoe petsehetra manampy an'ilay seni zany ao anatin'iny dia izay tambo nomeny fanjakana anazy zay amin'ny lafiny anankiray tsy izy ny agent électoral eny amin'ny zay hoe raha agent électoral ny tena solotena seni eny amin'ny eny fokotany nefa le président fokotany mbola mahazo tambony ihany koa amin'ny resaka ataontsika hoe fanampina zay moa efa lalàna ao anatin'iny dia mahazo tombony avy hatrany izy lasa ny fahazony an'izay le ataoko hoe tombony zay dia mamevana n'ilay ataoko hoe kandida-mpanjakana zany ao anaty. Zava-dehibe ny fandraisana fanapa-kevitra amin'ny fanomezana tamin'ny karama ho ny mpandinika raharaha-pirenena manoloana izany. Tokony any amin'ny laharaha-pahamehana eto amin'ny firenena hatrany ankila no andefasana ny teti-bola. Raha ny teti-bola moa raha malala foana fa ny zavatra raha malala ny zavatra misy eto amin'ny firenena matetika tsy mifanaraka tsara amin'ny ordre prioritaire le zavatra tokony ho ampiasana ny vola no ampiasana ny vola hany ka tsy mirindra ny fivoaran'ny Madagasikara zany fa lasa voalohany eo foana le resaka centralisation hoe makany amin'ny fiadidinan'ny république matetika ny décision rehetrarehetra zany zavatra zany dia efa tadidio tsara fa tsy mapety an'le teti-bola mba ahafahana mampivelatra raha ny prime omenan'ny mpiasa-mpanjakana hitako hoe fa tsara zany zavatra zany satria tadidio tsara fa tsisy afa-tsy ny fiodonan'ny vola sy ny fisian'ny vola no ahafahan'ny vahoaka manankarena ahafahan'le firenena mandroso zany fa ny zavatra tokony atao hoe tokony ho betsaka lavitra foana le izy ka fa bajerena tsara foana ny resaka priorité satria ny fisian'ny fanajanan'le priorité no ampandroso antsika aingana. Anaovan'ireo firaisamom-pirenena antso hatrany ny lalàna amin'ny feny fividianana amin'izao fotoana ity lalàna ity izay trandrahan'ny fanjakana ho tombontsoany ireo kandida any hatrany ny seni izay tokony efa hanana ny fahaleovan'ny tena manokana amin'ny fanatanterahana ny fividianana raha ny traikefa tao anatin'ny taona maro ny fandimby anampy amin'ny fanatanterahana ny asa amin'ny fividianana tokoa ve ity fanapa-kevitra ity sa misy ambadika politika ho fanomezana vana ireo kandida-mpanjakana araka ny aiain'ireo firaisamom-pirenena fanapa-kevitra izay hita ho miveron-dalana hatrany. Sehetry ny angovo vetivety mihasarotra ny toedra raha mahakasika ny angovo eto Madagasikara amin'izao fotoana izao noho tsy fisian'ny politika mazava ny mpitondra momba izay isan'ireo firenena gisitra amin'ny fitrandrana ny angovo Madagasikara ary mbola lavitrezaka ny fampivelaran'izany eto amintsika ireo mpisehatra malagasy tamin'ity androan'ity Hilarina Soloniaina. Lavitresaka ny fampivelarana ny angovo na ny fampisarana ny malagasy maro izany raha ny zava-misy ankehitriny hoy ireo mpisehatra amin'izany androany hatreto tsy mbola nisy politika mazava na finiavana avy amin'ny mpitondra fanjakana
nanome lanja ny fampisitrahana ny mora foana raha ny fanazavana petraka ny institution mety misy ihany politika fa lay olombelona le volonté mety manahirana ary ao anatin'io mifangaro arobe ao anatin'izay le volonté zay na ny politique zany na économie ny pouvoir économique amin'ny pouvoir politique mifangaro rerakintsika satria nge vitsy de vitsy nge ny olona misitraka angovo madio ny électricité zany na ny gaz fa mbola kitay nge no ampiasaintsika charbon arona fandrehatra any amin'ny 2,9 raha nitatotra tamin'ny 2012 zay ary mbola maro ny mampiasa pétrole lampan mba atao jiro fanazavana ao tokantrano miteraka aretina be deabe zany raha sanatria zany ka horipaky ireo alatsika ireo amin'ny fanaovana charbon misy tsy ara-dalàna ny fanapahana azo any ampanivohitra zao dia vehivavy maka kitay any mitsipo kitay manodidina 5 kilometra izy mitsipona kitay aza dino fa raha vao tsisy angovo dia tsisy fiainana mandeha ny angovo zany hatramin'ny famanana rano ka hatramin'ny fandrahoana ka hatramin'ny jiro mirehitra ka hatramin'ny fanafanana sy ny sisa ranony raha tsy mandeha araka ny tokony ho izy ny saitry ny angovo ny jiramaza tsy zarizary izay orinasa mpanjakana isan'ny goavana ary ankina ny fotom-pivelomany ny ankamaroan'ny malagasy raha ny fanazavana ihany nomena teratany vahiny indray ny fitantanana manantena ny fivoarana sy ny fanatsarana ireo sendika indrindra ny fanarahana ny lalàna sy ny ady amin'ny kolikoly izay isan'ny fototry ny olana teo anivony ity orinasa ity tenaina zany tokony hitondra vahaolany satria olona nafarana avy any ivelany zany manandratra kefa ary olona tokisana fitondram-panjakana izy matoa napetraka eto amintsika mitatana ny orinasa malagasy jirama dia manantena zany zahay syndicat ampiasana angovo malagasy fa mba hisy voatra amin'izay ny orinasa jirama atoato ary mba hisy fanantenana amin'ny vahoaka malagasy indrindra fa mampiasa ny orinasa jirama zay efa natahotahotra totongana mihitsy fa tahorana amin'ny resaka sehatry ny asa ny tsy fanajana ny lalàna zay teneny ny mpanolontsainanay amin'ny syndicat ampiasana angovo malagasy hoe mila arahana ny lalàna ho an'izay mpitatana zay tokony andraikitra rehetra zany mba mila naraka ny lalàna dia mandenge orinasa io tsy aivina voaheloko 10 taona tranomaizina asantery vozina ireo taly roa teo aloha vonjy Andriamanga sy Rivra Daniel ateo anivon'ny orinasa jirama miisa 3 ireo voapanga niatrika teny amin'ny Siapak tamin'ity herinandro ity no ny fanodinkodinam-bola sy fanararaotam-pahefana famitsim-bola sy ny faraisana tsikombakomba teo anivon'ny orinasa jirama hatrany isan'ireo ijoro ary efa nijorona nohitra ny mpitantana ny orinasa jirama manoloana ny tsy fahombiazana ny syndicat ny SARM na ny syndicat ny mpiasa ny angovo sy ny rano malagasy raha ny fanazavana ihany tsy izy ariana tavy io na teratany malagasy na vahiny tokony hatsapa ny fiampitoana tokony ahombiazany manoloana ny olana ankehitriny ny mpitantana vaovao ny orinasa jirama mba tsy hatongavana amin'izany ho hiatrany ny fanazavana iverenantsika vetivety ny fiomanana amin'ny fividianana sy solombavam-bahoaka ny tombo 5.3 isanjato ny tapisoratana anaran'ireo olom-pirenena tamin'ny fanavaozana isan-taona lisym-pividianana laza ny seni fa efa voadio avokoa ny doublon rehetra anatin'ny lisitry ny mpifidy amin'izao fotoana izao raha nanontaniany ny mpanao gazety mahakasika izay androany tsy nisy ankilan'izay ny fikasana mpiatra ny lalàna amin'ireo nanao fandikan-dalàna mandritra ny fampirezakevitra fa fanentanana no betsaka nataon'ny filohan'ny seni tamin'ity androanyity ny alarany avison nahitana fitombony 5.3 isanjato ny tapiakatra ny fisoratana anarana ireo olom-pirenena tamin'ny fanavaozana tanteraka ny lisitry ny mpifidy ny taona 2024 raha ampitana tamin'ny fanavaozana ny lisitry ny mpifidy atao anatin'ny efataona farany tamin'ny ty taona ity no ambony indrindra raha toka nahitana fiakarany 8.7 isanjato izany tamin'ny taona 2022 nateo aza ny fiakarany 5.3 isanjato ny tapiakarany fisoratana anarana ireo olom-pirenena amin'ny fanavaozana isan-taona ny lisitry ny mpifidy nambarany teo anivon'ny senina ny vomera maleo tena misahana ny fividianana fa voadio avokoa ny doublon tao anatin'ny RAL dia fa asa ataon'ny seni mandritra ny ranona raha nanaraka antsika tamin'ny arretage provisoire tamin'ny 28 février dia ny teny seni tamin'izay nisy suspicion de doublon sisa ny traitena izay natratra 87 620 meko misy ny sifra satria tenenina teto izy tamin'ny 28 février io suspicion de doublon io dia nalefa tany amin'ny fokotany nalefa tany ny traitena teny au niveau ny CID centre informatique de district tsirairay
tsika nefa zao efa arretage définitif ny natao a dia ireo olona reo tamin'izay zay nyteny a raha tsika ireo olona reo dia mandray ny fepetra ny atao CENI izay inscription farany no raisina dia efa nidiovina tanteraka ireo 87 620 zany talohany zao arretage zao dia misy natao hoe dédoublonnage national natao teto amin'ny niveau CENI teto amin'ny centre national de traitement des données izany hoe ireo doublon reo dia efa voadio tanteraka talohany zao famaranana tanteraka zay nataontsika androany zao. Fantanina mipetraka araka izany ny tsy misy intsony ve ny doublon amin'ny sialisitry ny mpividy eto Madagasikara. Akoatra izay, fanetana no betsaka avy amin'ny filoha ny vomera maleo tena misahana ny fividianana, raha nanontaniana mahakasika ny fandraisana fepetra amin'ny fioaram-pefy sy ny fanjikan-dalàna mandritra ny fampelezan-kevitra. Engane ty fampelezan-kevitra ty ataontsika ao anaty ny fanazana ny fitsipika mifeny fampelezan-kevitra, fanazana ny diny aman-dalàna mifeny fampelezan-kevitra, indrindra ny fanazana ny sotoavina malagasy zay ahitantsika ny atao hoe fihavanana sy ny fifanazana. Dia raha manaza isika zany zany sotoavina malagasy zany dia ao anatin'izany angamba dia tsy tokony hipetraka mihitsy le hoe fifanilian-tsirana satria ny fampelezan-kevitra tompoko dia tsy sehatra mihitsy ifanalana baraka ifanilian-tsirana ny samy malagasy fa sehatra anaovana ny fampahafantarana ny vina zay atao sehatra ampahafantaranao ihany koa. Androany no niroso tamin'ny famotinana ny vokatry ny famaranana tanteraka ny fanavaozana isan-taona ny lisitry ny mpividy taona 2024 420 ny teo anivon'ny CENI ana ny vomera maleo tena misahana ny fividianana. Iazo antoa masina vetivetsika ao anatin'ity vaovao manaraka ity mijoratra amin'ny farany manohitra ny fanararao tapahefana sy ny antsojay ataon'ny délégué communal eo amin'ny commune ambanivohitry Ambody Tandroa anatin'ny district Toamasina faharoa ny fikambanana zanaka ambanivolo miray amin'izao fotoan'izao fikambanana izay ivondronan'ireo mpiompy tsy mankasitraka ny fitakim-bola miompampana ataon'ny délégué communal izay tsy misy rosi fandoavam-bola akory eo anatin'izay. Mbola mitoy ny antsojay ataon'ireo délégué communal atao anatin'ny commune ambanivohitra Ambody Tandroa district ny Toamasina faharoa amin'ireo mpiompy amin'ny alalan'ny fikarakarana Bokinomby. Ny vondrona ao anaty fikambanana antsoina hoe zanaka ambanivolo miray mihitsy ireto tantsaha ireto izay manodidina ny 900 ny isan'ny mpikambana ankehitriny ka naniraka ny solotenan'izy ireo izay ahitana tangalamena sy olo-maventy an-tanàna hiakatra ty Toamasina hitondra ny fitarenana mahakasika ny fampanaran-dalàna ny fiompiana omby. Zavatra nahazo anay tamin'ny 2022 zany dia somary noenjankenjana zany nataony délégué io. Karaha natao moa zany raha igny dia misy taraigna natao teo ambarakaly efa misy fotoana ihany zay dia mbola tsy ahita fiovagna zay zavatra zay fa dia mbola mitohy fogna hatramin'izay ka hatramin'izao zao aza zany hatramin'ny magnano acte de vente na omby ambidy dia tsy azo ny président fokotany aminay agny atao tsony fa aminanjy aty amin'ny délégué daholo kanefa zany le sarany aleny amin'izany tegna dia moapampagna mihitsy fa tsy ny tarify misy agnatin'ny zavatra zay nataon'ny fanjakagna zany zavatra zay ataony agnatin'le raha ny fiba moa zany 10,000 izy misoratra agnatin'ny le raha aleny aminao roal ary ny bokina omby moa zany zavatra tokony hoe 9,000 izy efatra aleny 10,000 roal ary ny tegnako zao ngambany avy niarany 10,000 sy 9 sy royetsy volana leny taminay tamin'ny 2022 nagnova bokina omby nisy omby matina retigna ny tantaraigna taminanjy dia tsy nety taminanjy zany fa nataony hoe nambidy dia nangalany roal isana omby 9 dia tentombidy roal sy rehetsy dia nisy koa moa zany le droan'le isaka omby io zany 500,000 izy tamin'ny délégué teo aloha raha vao tonga izy tonga dia nataony 3,000 dia omby 700 zany dia nazahoany 2,000 sy real koa dia plus le vidina omby vidina boky zany zany ma 10,000 sy 9 sy royetsy vola afaka taminay tamin'ny taogna igny. Mbarakaly aloha zay dia tsary nisy raha karan'izao mahazo anay zao fa izao zay vao tegna mijaly i raha tandenanay vidinay vola mihna ampijaliagna anay tsino zany fa omby lahatra amina tongavan'ity délégué vaovao teny ko nohony zany andreo fanjakagna koa fariny tampony za zakandray zany dia efa nitaraigna anay tamin'ireo
anefa atao sary tsy hita izay tsy mandaty zay tsy mamaly manonjany hoe zay tsy agnefa lalampanjakany io fa le sarany tsy tratra anay de atao mitsiraro loatra zany mampanelo anay noho zany mitaregna anareo zay ray amandray ny fanjakana ambony akao zay zany taregna alefany ambarakaly io mikasika mibokinao omby io fa ary zavatra tegna mampalahelo anay de efa misy tatra nataonay Tangalamena agny amizareo amin'ny fitondrana maefa anefa de sisy valy niatra amizao izany zavatra zany mamparary anay omba zahanao keky zay commune Ambody Tandrofa de marary amin'ny fanagnanay tsy mifandraika velively amin'ny sorabola voalaza ny fitakiam-bola atao amin'ny reto piompy omby reto ary miovaovy zany raha ny fitarainana hatrany betsaka ihany koa ireo piompy no tsy maharay rosia rehefa avy mandoa vola ny omby avy ambany volo sendra misy marary omby na misy favoazany tampoko de magnano taratasy amin'ny pokotany tsy ekeny nefa ny délégué misy anay aty Atamatavy misy zavatra manahirana tampotampoka de tsy misy taratasy avy aminazy vao afahany avarotra omby de aiza araka zany amin'ny fahasaranana atao nefa ny mpivarotana omby de mitombo ny fangalany vola afaka tongonina voalana afaka paroy andro miova afaka telandro miova aomby reka zany misy angalana agny amin'ny toko hoe rehitsy mahery amin'ny fivarotana omby zay raha zay zany ampalahelo amin'izao fotoanandro zao moa zany satria efa miandeha sady zao ny fampitahana resaka any amina président fokotany sasany fa hoe ho avy ndray délégué andeha isava andagnona bokina omby ary anerindray an'le olona andeha anao an'le bokina omby de bokina omby zay tsy manda fa le izy le vola miompampana lainy tsisy rosia ary am'izay fotoan'zay am'izao fotoanandro zao efa ty an-tragnony aty Tamatavy no irana le olona mandeha magnano an'le bokina omby efa nisoriny agny amina président fokotany zany izy io am'izao fotoanandro zao rehefa eny fa mitaraina be le olona ary faharoa manaraka an'izany io délégué io sady adjoint district izy io no sady délégué ao fagnandrana no délégué aty Ambody Tandroa dikan'izany matoa izy mamoaka feo hoe tsisy mahafaka anazy eo nizaniza dikan'izany misy olona ambadika zany io toetra ratsy ataon'zareo ka aminay zany misy tambazotra zany izy io amin'ny resaka kolikoly avolenta ataony zareo reo ka eto moa zany zay dia manaitra nareo tompon'andraikitra indrindra fa nareo mibianko mba hanao fanadidina ifotony midina ny ifotony mihitsy ijery an'izay zavatra zay fa araka le teniko teo igny izay de tsy manda tsy anao bokina omby fa kosa le toetra ratsy zay ataonyty délégué ty kosa de angatany anareo fanjakana ary am'izao fotoana zao andro mpifidianana zao de mino zay fa raha mbola io toetra maloto ary mbola io olo io mipetraka ao tsy agnome vato anareo mihitsy zay Ambody Tandroa zay ngamba no mipetraka aminareo mpitondra fanjakana ankoatran'ny fambolena zay tsy misy politika mazava avy amin'ny fitotram-panjakana mba anarenana azy sy ho fanohanana ary fankahirezana ireto tantsaha ireto manampitrotraka amin'ny fahasahiranana ny Tsindry Azolena sy ny Antsojay ataon'ny tompona andraikitra amin'ny ireto piompy omby ireto délégué koa zany dia misahirana kanefa ny efa azo tambo-karama avy amin'ny fitondram-panjakana araka ny tapaka atao anatin'ny filakevitry ny minisitra asany mahakasikin'izay hoe manahoana fa isan'ny manome lanja ny hevitra sy ny tetikasa sananan'ireo tanora eto amintsika ny sy ny hetsika start-up hetsika izay ara-miasa amin'ireo mpandraramatianina sy ireo mpiara-miombonantoka samihafa amin'ity taona ity miroso amin'ny andiany fa efatra ny hetsika start-up iarahana amin'ny mpandrara soroka iray izay anomezana tosika start-upeur miisa 100 avy amin'ny firenena miisa 2 aty Afrika ka isan'izany Madagasikara ankoatran'ny fampandrosoana sy ny fampivoarana hovoizana manokana ihany koa ny fitoviana eo amin'ny lasivavy ary azo 30 tapitrisa ariary izay mahazo ny loka izay mahazo ny voalohany anatin'izay afana amin'ny mpanazavana. Comme on l'a annoncé précédemment, ce challenge, c'est un challenge panafricain. Araka ny voalaza teo aloha hitambaran'ny Afrika io fanamby lehibe io ny vokatra raha mijery any Afrika sy manodidina ny ranomasimbe indiana ianareo dia tsy manome tombony ny vehivavy ny valeur apetraka eny dia ny fitoviana lenta inona iny ny fahaleovantena ny vehivavy ka antony mahazava-dehibe ny fijerena manokana azy ireo tsy hoe tsy maintsy izy ireo no hitarika ny start-up fa afaka mandray anjara ihany koa ny lehilahy fa kosa anatin'ny fitondrana sy ny fitantanana dia zava-dehibe ny manome vahana ny vehivavy izay no antony nametrahanay io fitoviana io. Dans la gouvernance,
il nous semble important de donner une part importante aux femmes et c'est pour cela que nous avons tenu à rajouter ce critère. Tontolony fampianana no anoizatsika ny fampahalalam-bavao amin'ity alina ity nandray mpiadina miisa 103 ny kianjana laribita amin'ity taona ity nandritra ny adina ara-panatanjahantena ho an'ny fanadina amin'ny mpanjakana BEPC izay nanomboka ny 7 aprily hatramin'ny 7 Mey ho avy izao ny tombony antotanisa raha oharina ny taondasy raha ny teny Alaribia manokana nizotro ampilaminana izany tamin'ny akabeny hoy ny chef de centre tena tamin'ity Andrew Anty. Tsara fanomanana ny mpiadina tamin'ity taona ity raha oharina amin'ny isan-taona nandritry ny adina ara-panatanjahantena BEPC raha ny tao amin'ny kianjana Alaribia manokana hoy ny fanazavany chef de centre Androany. Ny isa 103 izy ireo tamin'ity taona ity raha ambany ny tany tsy fahatongavana. Tsy nisy ny loza amin'ny ankapobeny hatreto toy ny olana ara-pahasalaman'ny mpiadina araka ny fanadihadiana. Hatreto aloha zany dia le araky ny resahako teo hoe tsara fanomanana ny ankizy ratsahaka ny siandavany tsy nisy olana tsy nisy hatreto aloha zany tsy mbola misy hoe marahatra na toraka zany ary ny absence ary ny absence ny ankizy dia tena misy ankizy marary ary hoentin'ny ray aman-dreniny aty matahotra mihitsy zany ny olona amin'izao amin'le hoe ho absent amin'ny resaka examen dia miezaka mihitsy vitsy dia vitsy zany ny tahany tsy fahatongavana. Efa manomboka mahatsapa ny mahazava-dehibe ny adina ara-panatanjahantena ny ankizy ohatra ny fanazavana tsy ny azo nanaody tsara ihany fa fanabeazana azy ireo ihany koa hatoko tena ny fiatrena izany. Io zany nisan'ny fanabeazana ray ny ankizy hatoko tena satria io azakazaka 700 metatra 900 metatra io dia effort manokana tsy azon'izy ampina izy amin'io. Ny sport collectif izay hitambarana dia io no manefiny ankizy hahay ara-monina amin'ny olona. Zay le objectif ao anatin'ny le sport collectif hahay ara-monina amin'ny olona hahay io le hoe activité de coopération afaka mifanaraka izy afaka manao opposition activité de coopération et d'opposition. Dia ny farany ny course de vitesse izay ataony eo hoe an'olo-tokana dia zao tsisy afaka manampy azy eo fa ny herin'ny tenany ihany no mahavonjy azy amin'io fotoana iny dia zay zany mahatonga anazy hoe afa mihitsy ny ankizy miatrika éducation physique et sportive na amin'ny BEPC io fa tadedio fa obligatoire io any amin'ny bac dia zay zany andrisihana ny mpianatra hoe ilaina eo amin'ny fiainana amin'ny maha-olombelona mihitsy ny resaka éducation physique akoatran'le hoe fahasalamana ihany. Tsy antery ny fiatrehana ny adina ara-panatanjahantena ho an'ny fanadina-mpanjakana BEPC tsy nampiamitra ireo ankizy ankilany izany raha ny fanadihadiana hatrany. Mifarana amin'ity herinandro ity moa izany raha ny eto Antananarivo renivohitra no resahana. Iverenantsika vetivety ny akoko ny fampilezan-kevitra amin'izao fotoana izao. Mahery ny 500 ireo tanora efa misitraka ny tetikasa permis pour tous tetikasa ny candidat na voalohany anatin'ny bulletin tokana ao amin'ny boriboritany fahatelo ny Rina Rakoto Arjona sy Noely Randria Tsitoaina tetikasa iray entiny candidat ny Anjomara sy Rivo-Bavao amana ny olana arakasa izay tsapa fa isany lesoka lehibe mampikatso ny fampandrosoana eo anivon'ny boriboritany fahatelo amin'izao fotoana izao ary isany olana lehibe ho an'ny firenena manontolo ihany koa mbola mitohy araka izany ny tetikasa isy ny fandraisana mpianatra andiany manaraka ny 7 ny volana Mey sy ny Zoma sy ny Sabotsy 8 Mey ho avy izao eny Besarety. Nitsidika ireo mpianatra mpisitraka ny tetikasa permis pour tous teny amin'ny auto-école Sisi bypass ny candidat ny Rina Rakoto Arjona sy Noely Randria Tsitoaina lalana voalohany ao anaty bileta tokana ao amin'ny boriboritany fahatelo. Isan'ireo 500 avy amin'ity boriboritany ity maniry ahazo fahazondalana mitondra fiarakodia izy ireto. Tsika manaraka izao ndray izy ity raha patsiahivina dia tafiditra ao anatin'ny tanjona sy vinany Noely sy ny Rina ny fampananana asa ny tanora zay anankiray zay fampananana asa satria misy sehatra zany misokatra be dehibe any amin'ny tontolon'ny asa any kanefa anisan'ny sakana ohatra raha eo amin'ny tontolon'ny familiana ny tsy fananana permis dia io fa na dia
afaka manana n'le asa ary le tanora dia miitsoka izy eo amin'izay le tsy fananana permis zay. Dia rehefa nanao fanadiadiana naharitra sy ela teny ny rina sinoely a dia hita fa tena hitondra fahombiazana ho an'ny tanora ity fampiofanana fanomezana permis ity a. Dia zay nahatonga nay tady ny hevitra sy ny tady ny fomba mba ahafahana mamatsy anareo a dia tonga tiany fotoana dia tetika asa tahaka izao misy fiantraikany amin'ny fianam-bahoaka no ilaina hoy ireo mpisitraka ny tetikasa permis pour tous. Tena tsara aloha zareo sady afaka satria manana izy zany tonga dia nitanjony hoe mba hoe manampy ny tanora dia mba tsara le izy tsara le tetikasany zareo. Tena nanampy bebe kokoa le izy satria ny any amin'ny hafa ary mbola mihoatra kokoa noho le izy dia mba ahafahana ny ena vidin'le izy dia mba misaotra betsaka tamin'le mpanohana. Raha amiko manokana aloha dia mila mandinika tsara hoe izay tondra fampandrosoana amin'ny fiarahamonina ihany vidina fa tsy izay moeraoera hoe fizarana an'izao satria le izy a raha ohatra hoe le resaka fizarana fotsiny amin'izao vanim-potoana ny fampielezan-kevitra zao ny hoe fizarana fotsiny dia tsy hitondra fampandrosoana izay le izy satria hoe ohatrany hoe fampandrosoana mandalo fotsiny fa ny tena ilaina dia le fampandrosoana maharitra lovain-jafy ary mitondra fiantraikany ho an'ny vahoaka. Ny permis tsy hoe androany ihany le izy dia tapitra fa hoentinao bien mandra-pahafatinao le izy. Ao anatin'ny tetikasa viana alasahirana ny permis pour tous isokatra amin'ny zoma 7 May sy ny sabotsy 8 May ny fisoratana anarana manaraka ho an'ny andiany vaovao eny amin'ny la rotonde Besarety. Mifandray amin'ny tetikasa permis pour tous ny fanamafisana ny fahampahafantarana ny lalàna mifehy ny fifamoivoizana azo entina eny amin'ny anteny mera-pirenena izany hoy ny candidat ny Rina Rakotoarijona. Ny zavatra mety ady na tolona hoentina eny amin'ny anteny mera-pirenena mikasika ny permis dia manana sosokevitra tokoa ny atoko ARP satria zava-dehibe loatra zany fandriam-pahalemana eny amin'ny fifamoivoizana ka misy sosokevitra zany tena hoentina ny amin'ny hoe hampidirana izany fampianarana code de la route zany eo anivon'ny sehatra fampianarana mety hoe any amin'ny classe de 5e na 4e fa mazava ho azy tsy maintsy misy ny fiaraha-midinika amin'ireo mpanabe sy mpisehatra rehetra eo amin'ny resaka fanabeazana. Safidy makany amin'ny fanovana io no filamatra hoentin'ny candidat lalana voalohany ny Rina Rakotoarijona sy Noely Randriatsitomaina miatrika izao fifidianana solombavambahoaka izao. Eny amin'ny anteny mera-pirenena no ahafahana manontolona efa natomboka ho an'ny vahoaka sy ho an'ny tanindrazana. Vonina iny Rina Rakotoarijona sy Noely Randriatsitomaina hitondra ny tenin'ny vahoaka hiady ho an'ny vahoaka eny amin'ny anteny mera-pirenena. Anao ny safidy ny alarobia 7 May eny amin'ny birao fandatsaham-bato. Lalana voalohany ny candidat ny kolektifan'ny malagasy ao amin'ny boriboritany fahatelo ny Rina Rakotoarijona sy Noely Randriatsitomaina. Fa misy tanàna tsy tonga ny taxi Broso ao amin'ny distrika Anambohidratrimo kanefa 70 kilometatra miala ny renivohitra miatraika amin'ny tontolo ny fampianarana ny fanabeazana sy ny toe-karena akabe ny olana fitateran'io velom-bolo ireo fokon'olona nahita ny candidat maître Miadana Ratsimba sy Erika Randrianaifo tonga tany amin'ireo toerana saro-dalana ireo tamin'ity androan'ity. Tanàna 70 kilometatra miala n'Antananarivo renivohitra fa tsy misy fiara taxi Broso tonga eto Antanambao, commune Ambohipionana district Anambohidratrimo. Iray amin'ireo toerana mitoka-monina vokatry ny aratsy ny lalana ny eto. Tsy misy olo-tena mpanjakana na député tonga mitsidika eto amin'ity tanàna ity raha tsy isaky ny fampelezan-kevitra ihany hoy ireo mponina. Matetika aza sy olo-tena fa tsy lay tena candidat no tonga eto. Telo amin'ny 70 taona teto misy anteraka fandrosoana ankapobeny aloha tsy dia hitako hoe araka fitombon'ny olona moa dia mitombo ny tanàna fa ny fandrosoana ankoatran'izay a eritreretra hoe 3 ny karazan-dalo teto aminay ny 3 tsisy mpona fanjakana anjery zany tsisy lehibe avy any Ambohipa dia tapitra ny ombonay teto tsisy any Ambohimanga vao mahita taxi Broso dia mandeha tongotra amin'ny lafirika na makany mandeha tongotra dia any talata amin'ny volon'ondry
tonga teto kosa ny kandida maître Miadana Ratsimba sy Eric Randrianaivo niaraka tamin'ny ekipany. Ratsy ny lalana, simba ny fiara, saingy tsy nasakana azy ireo izany. Lalana, famatsina rano, fampianarana, olana isan'ny nampitaraina ny mponina tetỳ avokoa nandritra ny fifampiresahana tamin'ny reto kandida ireto. Soana ny lalana ary tsisy manamboatra tsony. Vola ty amin'ny fokotany indray no alaina anaovana ny lalana. Mampanelo zany tompoko. Kanefa ny lalana dia lalam-panjakany fa tsy lalam-pokon'olona. Soana tompoko. Nanamafy ny kandida lisitra faharoa Eric Randrianaivo fa hitondra ireo etaeta ireo no antony ijoroan'izy ireo amin'ny fifidianana sy olombavam-bahoaka ity. Hitondra fanovana ho an'ny fiainanao. Teny fitondrana ny etaetanareo eny anivo ny antenimieram-pirenena mba hivadika asa ho tanterahany fahefana mpanatanteraka na ny ministra ho izika. Impiry ny nisy député tonga teto? Impiry ny nisy député tonga teto? Mbola tsisy? Feom-bahoaka zany. Anjara sy olombavam-bahoaka no mitondra ny zavatra ilain'ny vahoaka ety fotony tahaka an'izao any amin'ny ambaratonga mpahefana mpanatanteraka rehetrany. Mialohan'izay efa nisy ny tafa tamin'ny roponina teo atapon-tanàna ny komina Ambohipionana. Filoham-pokotany 10 amin'ireo 12 izay mandrafitra ity komina ity no efa niandry ny fahatongavan'ny reto kandida ireto hitondrany izy ireo fitarainana. Fokotany 12 zay taraina fankaramanay nandritry ny 10 volana tsisy mivoaka na ariary ary manday ihany koa ny député taty. Manday ihany député zay nanao fampianana taty fa raha zay ny tsara très bien lalana Ambipionana avy eo Anjomakely makaty Ambipionana. Tena farany ratsy mandainitra. Tsy ilainay zany. Zay mitady fivoarana. Ankoatra ny fiainona sy ny fandrosoana vahaolana amin'ireo fitaraina ny vahoaka, ny hainy manokana ny renim-pianakaviana teto amin'ity komina ity ihany koa ny kandida maître Miadana Ratsimba. Dia ho andresaka fahasalamana. Raha misy problème ety aminay zao ohatra fahasarotana dia lanjaina ny vehivavy makany any Ambohimangarova vao misy tomobile. Zany hoe lanjaina adiny 4 na adiny 3 vehivavy vao tonga any misy tomobile. Tena faly dia faly ny fononay faly. Tena faly fa mbola tsisy vehivavy député teto aminay raha tsy androany dia faly izay. Ienganay izy tonga mitorana azy iriny dia mba irinay koa. Mandritra ny fampielezan-kevitra tahaka izao mahazo tsodrano sy toko fanohanana avy amin'ny roponina isaky ny toerana tsy diana trany ny kandida maître Miadana Ratsimba sy Eric Randrianaivo laharana faha-4 ao amin'ny distrika Ambohidratrimo. Maresaka irasan'ny pirenena vetivety olona misy fantatra fanamony ainy rahanjato ndreo naratra mafy vokatra ny akorontana nateraka ny fankatoavan'ireo solombavam-bahoaka frantsay amin'ny fanitsina ny lalam-pividianana ao Nouvelle-Calédonie amin'izao fotoana izao ny antsony sy ny fifampiresahana maika amin'ireo tompon'andraikitra ara-politika ao Nouvelle-Calédonie sy ny gouvernemanta frantsay manoloan'izay filoha pirenena frantsay Emmanuel Macron tamin'ity androany ity. Dia izay ihany koa no entina manakatona ny fampalalam-baovao any androany naiza misy anao ankasitrany ianao nanaraka ny fampalalam-baovao tao anatin'izay ora ray mahery izay mandrapitafa ao amin'ny rapitondra tompo lasy tompo vavy ireo matoko.
Choisissez des matériaux sûrs pour vos constructions et votre foyer pour ne plus stresser. Vatimax vous a présenté Mivabo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.